Misoko miadana sy maharitra ny fiovaovan'ny toetrandro maneran-tany izay mahavoakasika ihany koa ny eto Madagasikara. Mafana kokoa mihoatra ny taloha ny taona izay mitiavintsika amin'izao, indrindra ny taona 2024 hatramin'ny 2024 iny, ary efa tena misongadina ny fiantraikany izay mahavoakasika ny rehetra. Raha ny zava-misy eto Madagasikara manokana dia efa manomboka mahery vaika ny herin'ny rivo-doza, mafy ny haintany any amin'ny faritra atsimo, mikorotana ny taom-pambolena, miakatra foana ny maripana, atahorana hiakatra hatramin'ny 2 metatra ny havin'ny ranomasina, mafy ny tondra-drano, mikorotana ny rotsakorana. Fiaroana maneran-tany dia tsy latsa-danja amin'ny iatefan'ny fiovan'ny toetrandro eto Madagasikara fiaraha-mahita ny taona folo farany manoloantsika hatramin'ny 2024 ka mandrapatonga ny 2024 anisan'ny taona folo na fanadrindra fahita maneran-tany ary hita koa songadina izany amin'ny atranga mahery vaika mpitranga eto Madagasikara. Ao anatin'izany ny amafy ny haintany any atsimo ary hitantsika amin'izany koa ny hoe ny tanjaky ny rivo-doza izay hitantsika efa mafy hatrany dia ao anatin'izany fiovan'ny toetrandro izany tsika zao natrao taona 2024 izao misy tranga natoraly atsotsika hoe El Niño dia fihafanan'ny ranomasina any amin'ny ranomasina pasifika amin'ny taona ity izy na volana oktobra novambra any dia verina hoe hiakatra amin'ny anisan'ny farany ambony ka anisan'ny hoe mbola manamafy an'ilay hoe taona anisan'ny mafana indrindra ny taona 2024 sahala amin'ny taona folo teo aloha ka ny ampozina amin'izany fiamafisan'ny tranga mahery vaika izay atrehantsika indrindra anatin'ny fikorotana ny firotsahany orana izay fahomanana sady ankehitriny na dia hoe mbola volana oktobra sy hatramin'ny avrila ny vanim-potoana ny rotsakorana ho atrehantsika ny fotoana ity. Marina hoe misy ezaka ataon'ny fanjakana sy ataon'ny olon-tsotra fa rehefa mitambatra moa ny hery indrindra ny fikambanana na organisation na société civile na ONG sahala amin'izao na fikambanana no anisan'ny hoe mampitombo izay fanentanana izay sy hafa ny fahaizan'olona azy rehefa izay siantifika rery no milaza fa rehefa resy lahatra ny tsirairay dia izay fampitanana izay fanentanana izay amin'ny tsirairay zava-dehibe indrindra hoe ho antsika mpanao gazety mafantatra ny hoe tokony izy mamparitaka ny olona rehetra satria tsika no ianteherana tsika ny ienoan'ny olona dia izay ny zava-dehibe hoe rehefa vao marina fanentanana tokony izy tafitana ny olona ho fanamafisana ny fampahafantarana misy kokoa ny olom-pirenena io fandraisana andraikitra amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro io dia nikarakara atrikasa ho an'ny mpanao gazety mivondrona ao amin'ny REMAPSEN na Madagascar sy ny association des journalistes pour l'environnement AGE, ny association des femmes pour la culture et le développement AFCD sy ny UNESCO anio tetsy amin'ny Comnat UNESCO tapakandro iray ny fampizarana ny manodidina ny urgence climatique eto Madagasikara, ny andraikitra tokony raisin'ny vehivavy manoloana ny fiovaovan'ny toetry ny andro sy ny ambana misy, ny manodidina ny andraikitra sahan'ny AFCD tanjona tao anatin'ity fifampizarana ity ny anamafy ny fiarah-mientana amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro mba hametrana tontolo vainjafy ho an'ny taranaka.